laba natratra ity alady fahatelo amin'ny volana septambra ity ho an'izay malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha hanome voninahitra an'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny salamo fa 570 ka hifarambonantsika hifandimbiasana hifamakiana izany salamo zany. Ny andininy voalohany dia vakin'ny mpitarika dia vakintsika fiangonana, ny andininy faharoa dia tahaka izany hatrany mandra-pahatonga ny eo amin'ny andininy fahafolo izay iombonantsika ny famakiana izany andininy fahafolo izany. Manome voninahitra ny tompontsika amin'ny alalan'ny salamo. Anandratra anao aho ry Andriamanitro mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay toria. Lehibe Jehovah ka tokony hoderainy indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Anonona ny fahatserovana ny haben'ny fahatsaranao izy sy iobo ny fahamarinanao. Manisy soa zao tontolo zao Jehovah ary ny fiantrany dia ny amin'ny asany rehetra. Jehovah mideranao ny asanao rehetra ary ny olonao masina misaotranao. Amen. Vavaksika, ianao tokoa no mendrika ny fiderana. Ary ho anao ny dera sy ny laza sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay fa efa anao hatramin'ny taloha zany ka haritra mandrakizay. Ndreto izay mpanomponao na hatsapa nahita maso ary nandre sofina ny amin'ny famonjenao, ny amin'ny fitahinao,
maro taminay no nandalo tsavatsarotra, ao ny nandalo ny aretina sy ny tsy fahasalamana, efa nosotranonao reny. Ao ny nandalo adi-panahy, efa nafahanao reny. Ao ny notandondomi-pahavaly mandrakariva, efa nampandresenao reny. Ary ao ny manana olana isan-tokantrano isam-baravarana, efa novanginao reny ka afaka ny olana isan-tokantrano isam-baravarana. Ry tompondreto izay tonga maro eto amin'ity toeran'ity saotranao, manome voninahitra anao, miondrika manoloana izany voninahitra ao izany, mahatsapa ny fitiavanao, fitiavana mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao, fitiavana tsy mba mivadika, fitiavana mandrakizay araka ny teninao rahateo. Koa raiso ny fisaoranay, raiso ny fiderana tolotra ao vahoaka be izao, mba hoanitra kasitrahana eo anatrehanao izay rehetra aterinay, ary zetra ho lazainay dia ho toy ny solombavanao izay hiteny amin'ny olonao, ary izay reny ny sofinay dia ho tonga ao am-ponay izany ka hanova ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, dia raina ny voninahitra ao Andriamanitra, raha isy zanaka ary fanahy masina. Amen. Petraka ny fiangonana, sokafana ny varavarana, ampidirony ireo avantsika mbola any ivelan'ny fiangonana. Aorianan'izany dia fampianarana mandritra ny 10 minitra no entin'ny fikamanana ny mpampianatra sy ny mpanabe ho antsika. Jereo ny akaikitsika eny rehefa misy mbalalaka kely dia mba omeo ny hafa ny toerana tomboka. Ivavaka isika. Andriamanitro, tonga amin'ny fotoana hitondrany fikambanan'ny mpampianatra sy mpanabe fampianarana indray ao anatin'ny 10 minitra. Mangataka ny fanahinao masina, hialolalana ny teny izay ho lazaina, mba hitondra fahendrena sy fahalalana tsara ho an'izay mihaino. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'ny Tompo, ny sofina iray amin'ireo taova maro mandrafitra ny vatantsika ny sofina. Ary tena miasa amin'ny fiainantsika izy io, manana anjara asany manokana ny sofina satria enti miaino. Ary izany mihitsy ny tenenin' Jesosy Kristy izay manan-tsofina ho enti miaino, aoka izy hiaino. Marika 4:7. Amin'izao fanombohan'ny taom-pianarana zao dia mitaky fahavononana manokana ho an'ny mpianatra, zany hoe miaino zany. Vao manomboka mianatra ny ankizy dia ampianarina ny hoe mangina sy miaino. Ary izay tsy miaino ny fanazavana na tsy nandre ny fanazavana dia tsy mahazo tsara ny lesona na ny zavatra ampianarina azy. Tsy masika akory ny mpampianatra raha miteny hoe sokafy tsara ny sofina, fa fiteny zany hisintonana sy hisarihana ny sain'ny mpiaino hifantoka tsara amin'izay lazain'ny teny. Dia ny amin'izao fanombohan'ny taom-pianarana izao zany ry mpianatra malala dia mahaiza miaino. Tadidio fa amin'ny fotoana ampiasana ny sofina hiainona
dia fotoana hanginany vava tsy hitenenana. Misy izao andihateny izao amin'ny Baiboly, manentsy tadiny. Mahita an'izany any amin'ny testamenta taloha, misy koa any amin'ny testamenta vaovao, Salamo 9:20 ary any amin'ny Asan'ny Apôstôly 7. Ny atao hoe tadiny dia lava-tsofina, ary ny atao hoe manentsy ny tadiny, fikambanany tena anankiroa hoe manentsina sy tadiny, dia manampy tsofina, tsy mety miaino, na mody tsy mandre izay lazaina aminy. Izay mihitsy ny fanazavanao amin'ny rakobolana. Averiko indray, ny atao hoe manentsy ny tadiny dia manampy tsofina, tsy mety miaino, na mody tsy mandre izay lazaina aminy. Matetika tsy manao fihetsika ny olona hoe manampy tsofina. Na dia nisy nanao an'izany aza, voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7, 7:50. Ireo olona izay nitenena Stefanina dia sady nanampy tsofina izy noho ny kikika. Izany hoe tsy te hare izay zavatra lazaina aminy mihitsy. Fa amin'izao fotoana izao tsy sa manampy tsofina, fa mody miaino, nefa tsy ao tsara ny saina, ka tsy mandray tsara dia lasa mpiaino, mpanadino. Marina fa isika ihany no misafidy izay hoenontsika, satria antsika ny sofina. Fa raha zavatra hitanao fa hahasoanao dia miaino tsara, fa raha ohatra zava-poana dia tapeny ny sofina. Averiko indray, Marka 4:7, 20 indray ty, mbola Jesosy ihany no niteny, raha misy olona manan-tsofina hoenty miaino, aoka izy hiaino. Ho an'Andriamanitra amin'ny voninahitra. Amen. Mosy avy hatrany amin'ny fiainona sy ny famakinana ny tenin'Andriamanitra sika. Amaky sy iain'ny ten'Andriamanitra isika, izany dia hitantsika ao amin'ny Salamo 7:70, ny 9:10 ka hatramin'ny 5:10. Jaona 5:5, ny 9:10 ka hatramin'ny 9:11, ary faranana ao amin'ny Kolosianina 1, ny 9:4 ka hatramin'ny 7:20. Mialohan'ny famakinany teny dia ndeha hiombona mivavaka isika. Mankasitraka anao izay Tompo ny amin'ny ty ora sy fotoana ity indray, satria manambara mandrakariva ny fitiavanao ianao. Te hiteny aminay indray ianao amin'ny alalan'izao soratra masina izao.
marika izany mbola fitiavanao anay izany. Raha ovakina ny teny ary enona ny teninao Andriamanitra, dia mangataka ny fananao masina izay hiasa ty anatinay, sokafo ny foam-pananay Tompo, mba aizany amandray izany teninao izany. Apetraka feno am-pelantananao Tompo ireo izay amaky ny teninao sy anambara ny afatra avy aminao. Ny fanamasinao mihitsy no hiasa ampiteny azy ireo ary atonga azy ireo anambara marina ny amin'izay rehetra sitraponao. Izay tsirairay avy izay iainy kosa Tompo, ianao mihitsy no anazava ny teninao aty anatinay, ary aizanay ihany koa mankatoa izay rehetra tianao ambara aminay. Feno ny fananao masina izay Tompo, ary aoka mihitsy hifantoka ao anatin'ny fiainona sy famakina izany teninao izany izay. Dia amin'ny anaranao Jehovah Kristy Tompo no angatany zavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Ny teny rehetra dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy izao no maharaharaha ny foko, dia ny van'ny tanana kavanany avo indrindra. Ampatsiaro ny asan'i Jehovah aho, fa tahatsiaro ny fahagagana nataonao fony taloha. Eny, isaina ny asanao rehetra aho, ary hevitra ny nataonao. Andriamanitra, amin'ny fitoerana masina ny lalanao. Iza ny Andriamanitra dehibe tahaka an'Andriamanitra? Ianao no Andriamanitra izay manao fahagagana. Efa nampahalala ny herinao teny amin'ny firenena ianao. Navota ny sandrinao ny olonao, dia ny taranaka Jakoba sy Josefa. Amen. Dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrana, sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrinao ianao. Fa raha lehilahy namaly azy hoe ilaina sitrana ahy no nanao tamiko hoe ento ny fandrinao ka mandehana. Ary ireo nanontany azy hoe iza moa izany lehilahy izany ilay nanao taminao hoe ento ny fandrinao ka mandehana? Fa ilay sitrana tsy nalala azy, fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo an-kianjan'ny tempolo raha lehilahy, ka hoy izy taminy, indro efa sitrana ianao, aza manota intsony. Fandrao anjoanao izay ratsy noho ny teo. Dia lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'ny Jiosy fa Jesosy no asitrana azy. Ary noho izany ny Jiosy dia nanenjika an'i Jesosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Amen. Ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako anareo aho, ary mantanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany dia ny fiangonana izay nanaovana ahy ho mpanompo araka ny fitondran'Andriamanitra nomena ahy ho anareo. Antanteraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia ny zava-miafina ilay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro, fa voaseho ankehitriny amin'ny olony masina izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny aren'ny voninahitra ity zava-miafina ity any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Izy notorianay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra, mba samy atolotra ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra. Ary ny antanteraka izany no hikerezako aina koa sy ezahako fatratra araka amin'ny fiasan'ny herin'ilay miasa mahery ato anatiko. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hitsangantsika hanao ny hira mialohan'ny toriteny.
izany hoe tantara etompo Jesosy ivavaka isika iza no hitantara ny tompo Jesosy izay no efa nametrahana an'izany fanontaniana izany tompo amin'ny alalan'ny hiranay teo koa mba hirezo izay hahatakatra hahalala izay sitraky ny fona ao Andriamanitra amin'ny fanambarana ny asanao araka ny lohahevitry ny perikupanay amin'izao volan'izao. Tompo miasa mahery aty anatinay mba tsy hanetsy tadiny izay, mba tsy hanampitsofony izay, fa hanatsofona hoety miaino tokoa ary hanova ny fiainanay ny teninao. Mitenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao. Amen. Ny filazantsara araka ny Jaona toko 5 eo amin'ny andininy 10 izay efa novakitsika teo tamin'ny alalan'ny famakiana ireo perikupa FJKM voalahatra ao amin'ity alahady 3 amin'ny volana septambra ity. Io filazantsara io no ifampahirizantsika ry havana ary ao anatin'izany filazantsara izany dia misy fifandraisany betsaka amin'ny perikupantsika amin'ity alahady ity izany filazantsara izany mazava ho azy fa matoa napetraka ao anatin'ny perikupa izany dia misy zavatra mampifandray na hevitra mampifandray an'ireo rehetrarehetra ireo. Manambara ny asan'ny tompony mino, izany no lohahevitry ny perikupa mandritry ny volana. Manambara ny asan'ny tompony mino. Ity na ireto perikupa reto dia miresaka ny hoe inona na hoe ahoana ny fomba izay hoentin'ny mino manambara ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ahoana ny fomba izay hoentintsika manambara izany asan'Andriamanitra izany. Maro no mihevitra fa ilaina no tonga mpitoroteny na tonga olona mahay mandahateny hanao izany asa, mba hanao izany asa izany, izany fanambarana ny asan'Andriamanitra izany. Ary rehefa mijery ny perikupitsika dia mazava ny zavatra lazainy ny soratra masina.
tsy olona mpameriteny tahaka ny boloky akory ny tediavin'Andriamanitra ananana fa ireto olona izay miteny amin'ny alalana soratra masiny reto dia olona izay efa niharana izany asan'Andriamanitra zany, olona voakasika izany asan'Andriamanitra zany no resahan'ity perikupa ity na ireto perikupa reto, efa nahatsapy zany asan'Andriamanitra zany teo amin'ny fiainany, efa niatra taminy tokoa, efa reny tokoa, arak'izay voalaza ny jaona loha olona hoe izay efa hitany masonay no tsapainy ny tananay ary reny ny sofinay, zany no ambaranay aminareo. Ka reto olona voalaza ato anaty perikupa reto dia olona samy nahatsapy zany, ary anankiray amin'izany ilay lehilahy izay sitrana rehefa niandry aman-taonany maro teo amoron'ny rano, izay no heverina fa rehefa misy manetsika na etsehin'ny anjely hoy ny finoany zareo jiosy ka misy mandroboka azy na miroboka, izay miroboka voalohany eo aminatin'izany rano zany dia sitrana. Dia anankiray amin'izany ty lehilahy ty dia hoy ny jiosy tamin'ilay efa sitrana, sabata ny andro ka tsy mety raha bata ny fandrinao ianao, fa hoy ny valiteny nataony, ilay nahasitrana no nanao tamiko hoe eto ny fandrinao ka mandehana. Zavatra anankiroa ry havana malala no hitantsika ao anatin'ity perikupa ity, hoentina manambara ny asan'Andriamanitra izay nataony tamin'ity lehilahy ity. Ny anankiray dia ny fankatoavana ary ny faharoa dia ny fanambarana. Izay ihany ny zavatra hitantsika ao anatin'io perikupa io, ny fankatoavana satria ny andro sabata teo amin'ny jiosy dia tsy azo anaovan-javatra, ary na ny fandehanana aza dia tsy mahazo mandeha mihoatra ny 1 kilometatra ny jiosy anankiray mandritra ny andro sabata. Izany hoe hibata zavatra, mamakivaky tanàna, hibata fandriana mamakivaky tanàna zany dia zavatra fady zany teo amin'ny jiosy. Ny hoe andeha andrafitra ianao na andeha hatsaka rano, tsy fanao teo amin'ny jiosy zany, ary tsy natao teo mihitsy. Mazava fa ny fankatoavan'ilay efa sitrana, ilay lehilahy sitrana an' Jesoa no ny batany ny fandriny namakivaky ny tanàna, namakivaky olona maro. Ary ny laklen'ity na ny fanalahidin'ity teny ity tsy ny teny hoe fandrina, ny fibatana fandrina, fa ny fahasitranana olona efa sitrana. Ny teny fototra miresaka ny hoe efa sitrana eto, teny anankiroa moa zany, dia ny teny hoe nataony sitrana, zany hoe nositranina. Ny tena dika teny amin'ny teny fototra dia hoe mandravona ho tany marina ary manaparitaka ao anaty, zany no dikany, mandravona ho tany marina ary manaparitaka ao anaty. Zany hoe raha lazaina amin'ny teny fohy dia hoe mandamina ny ao anaty. Ka ny olona efa sitrana dia ny olona efa milamina. Dia misy fitenin'ny ankizy amin'izao fotoana izao, tsy rarahan'ny olona tsy mbola milamina ny fitoriana ny filazantsara, tsy rarahan'ny olona tsy mbola milamina. Raha ianao aza mbola tsy milamina, aza mandeha mitory filazantsara zany, aza milaza ny asan'Andriamanitra zany raha mbola tsy milamina ianao. Fa ity lehilahy ity efa milamina ny aminy, tsy olona mbola marary fa efa sitrana, ary miainga amin'izany fanasitranana zany ny fanekeny anjambany ny tenin'i Jesoa. Ary ilainy zany fanekena anjambany ny tenin'i Jesoa zany, zany natao hoe fankatoavana, manaiky anjambany ny tenin'i Jesoa. Ilay nanasitrana no ny teny tamiko hoe batao ny fandrinao. Raha tohizana zany io tenin'io, raha amboarina ny frazy dia hoe ilay nanasitrana no ny teny hoe batao ny fandrinao, ka na dia sabata aza dia mibataiko ny fandriko. Ny olona tena makatoa an'Andriamanitra dia tsy voasakany ny lalàna
sy ny fepetrapetraky ny olombelona, tsy voasaka ny lalàna sy ny fepetra na ara-pivavahana azy, fa manaiky an'Andriamanitra feno. Ary zao ny zavatra nanaitra ao anatin'ny perikuptily avana malala, ilay nositranina tsy nahalala akory an' Jesosy, tsy nahalala akory an' Jesosy izy, fa lay efa sitrana tsy nahalala azy ozy izy ny teny soratra masina ao amin'ny 9:7, fa lay sitrana tsy nahalala azy. Tsy fahalalana feno an'Andriamanitra no ilaina, fa fanekena ny teniny. Tsy misy olombelona mety ahatakatra feno hoe iza marina moa Andriamanitra, ary iza marina zany Andriamanitra zany. Jereo fotsiny fa na nisy éclipse anankiroa zay nandritra ny ray volana. Ny anankiray antsoina hoe éclipse solaire, fanakonana masoandro tamin'ny voalohan-dony volana septambra ity, ary voafakimaly tamin'ny 16 sy antsoina hoe éclipse lunaire, fanitsy ny masoandro ny volana ary ny tany. Dia zany zavatra zany aza dia mahagaga atsika. Sera tany Mahajanga moa nahita n'io éclipse solaire io, fa dia olona zany no mijery n'io raharaha io, hatramin'ny ankizy kely voa 2 taona aza mba mijery, olona zany gaga. Dia rehefa voatakona tokoa ny masoandro, tsy teny hoe takona arabaky teny hoe maizina akory, fa hita lay sahala amin'ny sahafa izay manakona ny masoandro ao, dia orakorako zao, zavatra kely anankiray zany fotsiny, izay tsy takatry ny saitsika hoe maninona zany. Ary na dia ny manam-pahaizana azy zareo astrophysicien izay mahay mikasika an'io dia ny fatany fotsiny dia hoe mifanitsy reto sy reto dia mifanakona, fa hoe nahoana no mifanakona ireo. Ary vao maly ny teny tamin'ny vadiko hoe ny an-dalana zay miresaka toy hoe mahagaga ity Andriamanitra ity, ity tany ity, mba azonao moa fa ity tany petrahantsika ity ane ka miantony eo ambonin'ny lalina e, miantony ane ity tany petrahantsika ity e, miantony eny ambonin'ny lalina ity, any ambany any maizina be, lalina be any ambany any, ty ambony ity any ambonitsika any, tsisy ninina fa volana masoandro, planeta hafa no any amin'iny ambony any iny, mifanitsy amintsika na somary ambanitsika kely. Malalaka be zao univers nataon'Andriamanitra zao, tsy misy olona mety tena mahatakatra ny kasika an'Andriamanitra, fa izao ihany, ny tena mpanompon'Andriamanitra dia makatoy ny tenin'Andriamanitra. Raha efa nositran'Andriamanitra tokoa ianao dia akatoy zany tenin'Andriamanitra zany, manaiky zany tenin'Andriamanitra zany. Ary olona makatoy fen'ny tenin'Andriamanitra io no antsoin'ny soratra masina hoe mpanompon'Andriamanitra. Lazain'ny Paoly apôstôly amin'ny Kolosianina 2:5-20. Zao no ilazany azy rehefa mamaky an'io Kolosianina io ianao. Ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako anareo ary mahatateraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorin'i Kristy ho an'ny tenany, dia ny fiangonana izay nanaovana ahy ho mpanompo araka ny fitonan'Andriamanitra nomeny ahy ho anareo, nanaovany ahy ho mpanompo. Dia ny teny hoe mpanompo eto hoe diakonos, dia mahazatra antsika areo diakona zany voaresaka manokana ao anatin'io. Dikany hoe diakonos dia hoe olona anankiray izay anarany io, olona anankiray izay manatateraka baiko tompo anankiray, baiko ny tompo anankiray. Ka ny tena mpanompon'Andriamanitra dia manatateraka ny baiko ny tompony, manatateraka ny baiko n'Andriamanitra. Inona ny baiko n'Andriamanitra? Inona ny baiko n'Andriamanitra ho antsika? Ny baiko n'Andriamanitra ho an'ilay marary dia hoe batao ny fandrinao ary mandehana. Ny baiko n'Andriamanitra ho an'ilay marary dia ny hoe aza manoto intsony hatramin'izao, fa raha manoto ianao dia andrao anjoanao indray ny ratsy noho ny teo. Zany no baiko n'Andriamanitra. Tsy baiko n'Andriamanitra ho antsika ny hoe mipetraha eo ambonin'ny fandrinao lalandava, aoka ho marary lalandava ianao, aza mitsangana, aza mijoro, ary na mijoro aza dia mijoro amin'ny zavatra hafa, manaova zavatra hafa. Tsy zany ny baiko n'Andriamanitra ho antsika. Tsy ny baiko antsika hakahala ny rahalahintsika Andriamanitra, tsy ny baiko antsika izay animba ny fiangonan'Andriamanitra, tsy ny baiko antsika hanao zavatra hafa tsy nampanaoviny antsika Andriamanitra, fa izao ihany ny baiko n'Andriamanitra. Raha lehilahy tsangana mandehana batao ny fandrinao. Io rehefa batana fandrina io tsy karazana hoe démonstration de force fotsiny io,
fa io mpivadana fandrina io a io la hoe mibata fandrina io dia milaza ny fanasitranana sy ny fahasitranana tanteraka hoe matoy ny olona anankiray afaka mibata ny fandrina fa tsy batainy fandrina dia sitrana tanteraka izy zao tena afaka izy tena milamina ao anatiny tena milamina ny fiainany ary zany no baiko ny tompo antsika rehavana malala zany ny sitrapon'andriamanitra dia ny ahasitrana antsika tanteraka ny aretina ny tsy hoe marary ara-nofo ihany e ny aretina tsy marary ara-nofo ihany fa tena ny marina koa raha mamaky ilay Isaia toko voalohantsika dia mahita hoe ny aretina ara-nofo matetika dia tsinona kory fa fambarana aretina ara-panahy ao anatin'ny olona dokotera moa mahalala an'izany antsoina hoe maladie psychosomatique zany zany hoe zavatra ao anatin'ny olona ny mamparary azy ny eritseriny ny mamparary azy ny sainy ny mamparary ao anatin'ny olona mihitsy ny marary ary zany ny zava-misy amin'izao fotoan'izao rehavana malala ny fanahin'ny olona mihitsy ny marary fanahy ny akamaroan'ny olona ka resiny fahotana resiny tsy fankatoavana an'Andriamanitra makatò feo hafa eto a mameriny indray efa nilazaiko teto tany ty fa mameriny indray a matetika eny an-dalana eny dia mampaneno anjomara ianao eny anaty fiarakodia mitondra fiarakodia ianao dia mampaneno anjomara dia rehefa indrindra fa mifanena amin'ny mpianatra ianao ohatra hoe mankeo amin'ny lycée moderna Ampefiloha dia mandalo ianao dia mampaneno anjomara ianao fa inona amin'ny zavatra misy ny ankizy rehetra mivoaka ao am-pianarana dia manao kasika dia manao an'le asiana écouteur ato amin'ny sofina tsy fantany akory misy tôbila aorinany tsy te heno ninninina ary nahatsonao izy ary any an-trano ho ranonao satria mitampina ny sofiny dia tsy mandresy inona moa ny henony ao mieno hira tektonika izy na mieno roka na sahala amin'izany na zay hira mahafinaritra azy ao ary matetika ireny hira henona ro tanora ireny dia hira midobodoboka be faran'izay mafy mahavaky ampongatsofina ary tsy maheno ninninina intsony dia tsy vitsy ozy izy ny dokotera namana zao miteny misy dokotera namana ny teny hoe tsy vitsy mihitsy zao ny ray aman-dreny mitondra ny zanany aty amin'ny dokotera misy problema ny fihenony ndraindray ny olona ary zany indray ny manahirana amin'ny fitezana ny fiangonana miaino izay tia ny henona ny olona fa tsy te hiaino ny tenin'Andriamanitra tsy te hiaino ny sitrapon'Andriamanitra fa miaino izay tia ny henona izy ary famaranako an'izao toroteny izao dia izao ny zavatra nataonyity lehilahy ty dia ao ny fankatoavany an' Jesosy Kristy bataniny fandrina ka mahatonga azy ho tena mpanompon'Andriamanitra fa ao koa ny hoe nandeha izy ary nilaza sy nanambara tamin'ny olona fa i Jesosy no nanasitrana azy ty teny hoe manambara ty ry havana malala ny dikany dia hoe manaparitaka avy amin'ny teny io ny fototeny hoe anjely fototeniny io ny anjely ny anjely dia hoe hiraka ka ny teny hoe manambara dia hoe manaparitaka ny dikany milaza ny dikany mitantara ny dikany la efa sitrany zany dia ny tantara nanambara nilaza tamin'ny olona fa i Jesosy ny mpamonjy i Jesosy ny nanasitrana azy inona ny fampiaranao anatiny zany manomboka amin'ny ankizy kely amin'izao fotoan'izao dia mahay mitantara tantara zao mbola betsaka iny taloha ny eritreritra hoe fa tsy manao niotsonga ma ny ankizy kely fa rehefa mandehandeha mamangy olona eny ianao dia mahita hoe ankizy kely reny mbola 3 taona 4 taona dia manao tantara vato dia mitantara eo izy tantarainy koa izay ataonao any an-trano any ny adaolo ny ataonao any misy teny ratsy any an-trano any dia mitantara teny ratsy eo izy izay nataonao tany an-trano tany dia mitantara izy ary matetika zany no aretin'ny malagasy aloha dia aloha tsorona zany ary tsy maminatra za gasy ianao gasy tsika gasy ny aretin'ny malagasy dia be tantara fa mitantara an'iza tokoa manaparitaka inona so mitantara lainga fotsiny tantara zavatra tsy marina fotsiny tantara zavatra manimba ny fanahin'ny hafa fa ny olona efa sitrana dia mitantara an' Jesosy Kristy tantara an' Jesosy Kristy ny olona tena efa sitrana ny olona zay efa tena manana an' Jesosy Kristy dia tsy afaka mitoetra amin'izao fa tsy maintsy milaza amin'ny olona manodidina azy fa i Jesosy ny mpamonjy Jesosy ny nanasitrana azy
ary zay natonga ny paoly apôstôly ilaza amin'ny kolosiana toko voalohany vakitsika teo hoe izo ny torinay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra ary zany koa ny heretanay zao zavatra zao fitoriana ny filazantsara dia misy fiaretana tsy endrika fanenjehn'olona ny fitoriana filazantsara tsy hoe rehefa nahazo ny filazantsara ianao dia manaratsy olona na manendrikendriky olona na milaza amin'ny tsara ny namanao zay matsindray ny olona rehefa manandray dia mitsara ny namany miteny amin'ny namany ianao jerevy ty ataonao ianao zao ianao nareo ve dia mampivavaka zao tsy mety ny ataonareo fa tsy zany fa ny olona zay mitoro ny filazantsara dia miaritra mafy noho zany fitoriana filazantsara zany satria rehefa tena lazaina ny marina lazaina ny filazantsara tsy maintsy misy manenjika io zay paster efa zatra n'izany aza mandany andro anenjika anay amin'izany fa zay efa zatra an'io zay vita vaksiny amin'izany ary tsy matahotra an'izany fa zany ve ny mission anao ny mission antsika dia mazava ambarao Jesosy Kristy fa efa nositraniny ianao ary hitantsika eo amin'ilay jaona toko 5 teo fa rehefa ny Lazara lehilahy fa Jesosy nanasitrana azy dia hoy ny 19 ary noho izany ny Jiosy dia nanenjika an' Jesosy satria nanao zany zavatra zany tamin'ny sabata izy inoko ravana malala fa raha misafidy ianao dia isafidy an'ilay lehilahy efa sitrany ianao ka ho ianao no anankiray amin'izay efa nositraniny tompo fa tsy isafidy ny toeran'ny Jiosy ianao ka hoe ianao no anenjika an' Jesosy Paoly apôstôly tsaroantsika fa nahapaoly azy dia nanenjika an' Jesosy izy ary efa nifanena tamin'i Jesosy teny an-dalambe ny Damaskosy dia nitenena an' Jesosy hoe ry Saul Saul nahoana ianao no manenjika ahy dia mazava ny tenin'ny Saoly tamin'izay iza moa no tompoko dia zao ny valy tenin'ny Jesosy hoe izaho ny Jesosy zay enjenao ary lay Saoly dia efa lasa Paoly io lay Kolosiana toko 2 hitantsika teo ka mba ho tahaka izany koa isika eo amin'ny fiainan'ny fiangonana eo amin'ny fiainan'ny ankonantsika any amin'ny fiasana misy atsika eny amin'ny fiarahamonina misy atsika olona vavy olombelon'ny tompontsika fa efa nositraniny ka makatoa an'Andriamanitra sady manambara azy voninahitra ho an'Andriamanitra amen favakasika tompoko rehefa mandinika ny tenanay zay tompo dia miaiky zay fa marary zay marary avokoa hatrany tampon-doka hatrany paladi marary sy maty fanahy zay fa manao zay tsy nampanaovinao milaza zay tsy nampilazainao mijoro amin'izay tsy nampijoroanao anay sy trano zay mba olona milamina zay olona efa sitrana tanteraka no mibata ny fandrinika milaza amin'ny olona rehetra fa i Jesosy nanasitrana azy sy trano ny areti-panahy manjo ny isam-pianakaviana fa misy aretina mikiky tokoa ny fianakaviana ny olona rehetra ary indrisy fa na dia ny olona efa novidinao tamin'ny ranao azy zay efa nantsoinao tamin'ny anaranao azy dia indro fa resy ka marary mandama ka mpandrina tsy maharina tsy mahafo tsy mahajoro manaraka ny baiko ny Satana fa tsy ny baiko ny Jesosy Kristy avy any Nazareta tonga mpanenjika fa tsy enjehina tonga mpilaza zavatra tsy marina eo natrenao Andriamanitra fa tsy mijoro vavolombelon'ny fahamarinana tonga olona mankatoa sy mankasitraka ny ratsy ny kolikoly ny risoriso ny tsy fahamarinana amin'ny zavatra maro samihafa hatrany tokantrano ny laingalainga samihafa fanao isa tokantrano hatrany ampiasana ny fanodikodinana ny volam-bahoaka fanodikodinana ny volan'ny orinasa ny fanaovana zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fandanjana
ny fitenenana lainga amin'ny mpiarabelona ry tompo andriamanitra eo sy trano izay avelao ny elokay ary rehefa voavela ny elokay dia ho sitran'izay indro izay manambara ny aretinay rehetra eo anatrenao amin'ny alalan'izao vavaka manginy izao ary mangataka aminao mba havela eloka sosotran'izay tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no angatahana famelan-keloka ho an'ny tenanay ho an'izao ondrin'Andriamanitra manatrika ny fotoan'izao na iza ary ho an'izay tsy manatrika amin'ny anaranao amen. Tamin'ny fotsika marina tokoa sika ravana malala ka ny aiky teo anatin'Andriamanitra fampanoto sika marary sika dia mety Andriamanitra ka manasitrana antsika tsangana andray ny teny soa mahafahalo omeny antsika ary raisoanao tokoa zany fa hoy ny tompo Andriamanitra ao noho ny anarako dia hononiko ny fahatezerako ary mba hiderana dia manindry fony aminao aho mety aho mahadiovy ianao sitrana somatsara amin'ny aretinao mandianaka amin'izao sisy zao aza manota intsony ary ambarako aminao amin'ny anaran'i Jesosy fa voavelany elokao ary afaka ny fahotanao aza manota intsony hatramin'izao miderany tompo amen. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen. Jehovah,
navelan'andriamanitra eloko sika ary afaka malala dia andeha sika nme voninahitra an'andriamanitra ka ijoro fahavolombelon'ny tompo amin'ny alalan'ny fanekempinoana laharana fahatelo ambarantsika pabe maso zany manao hoe mino an'andriamanitra tsy to aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany andriamanitra dia fanahy andriamanitra dia fitiavana andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika fa fony molam-panotsika dia maty hamonjy antsika Kristy mino an' Jesosy Kristy zanan'lahy tokana tompontsika aho tonga izy hitady sy hamonjy ny very izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay mino ny fanahy masina aho izy manambara amin'ny fanahyntsika fa zanak'andriamanitra isika fanahy iray ihany nanaovambatisanttsika rehetra ho teny iray ny fandresena zay hoety mandresy zao tontolo izao teny finoantsika tompo ampitomboy ny finoanay amen petraka ianareo ary mihira ny tokopira
miroso avy hatrany amin'ny asa vavolombelona sika misy zanakitsika atao batisa androany a sy folo sy fitonjato andininy voalohany sy ny faharoa miroso mankety amin'ny alitara masina ny ray aman-dreny a ny fianakaviana kosa dia manotrina manoloana ny alitara ary aorin'izany ny rakim-pahasoavana zay ny tahin'andriamanitra antsika dahoary sy folo sy fitonjato andininy voalohany sy faharoa. Valina ry avako no andraisantsika reto ava-malalantsika reto zay manolotra ny zanany amin'ny alalan'izao sakramenta masina zao ary manavao ny fanoloran-tenany ho an'Andriamanitra ihany koa. Eno iariny tenin'ny solatra masina norenan'ny fiangonana ny fanatanterahana ity sakramenta ity. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-tany sy ety an-tany. Ko mandihany ianareo dia atovy mpianatra ny firenena rehetra. Manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko ho amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby ianao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranako mandimby ianao aho. Ary tao amin'ny koa namorananareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorany Kristy, fa niarany levina taminy ianareo tamin'ny batisa zay nirahanareo natsangana tamin'ny koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana Kristy Jesoa. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy tsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesoa tombontsika. Noho zany ary ry ray aman-dreny niteraka dia misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ka ao ka ambaranareo ampahabe maso izany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izay ekenay hijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay fitenaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny anatanteraka ny fiangonana amin'ny zanakay, ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara mba hitombonay amin'ny fahalalana izao fahasoavana izy. Noraisiny avy amin'Andriamanitra izao sy ankeny an Jesoa mba hahazoany hery handavany asan'ny Satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekolalady izay. Ekenay ny hampianatra azy Ny antony izao fanabatisa izao ary izanay ny taona azy ho mpandray fanasany tompo. Ny herin'Andriamanitra ny ankinanay ahatateranay izany. Amen. Ren'Andriamanitra zany fanekena nataonareo teo zany matoky azy. Fa hanampy anareo amin'izao andraikitra masina zay fanekenareo zao izy araka ny teny manao hoe ampo anao ny fahasoavako fa neriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana revana malala dia manana didy manandraikitra amin'izay rehetra raisitsika amin'ny alalan'ny sakramenta amin'ny batisa tahako izao. Andesika hitsangana hiara-mivavaka hanatrika izany batisa masina izany. Hivavaka isika. Andriamanitra raitsy toa tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenana ny sakramentany batisa. Koa mitalao aminao zay raha eo manatrianay aroka ny fanano masina hanome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovana izao batisa masina izao. Fa rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ao amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao.
ity zaza atao batisty ane ho voaray mandrak'izay ao amin'ny fanekenao ampitafio ny zanakao izy ampiraiso endrika aminy no ny asan'ny fananao masina izay mitarika azy isan'andro hanome voninahitra anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no ivavahana ito zany amen. Andria mamonjy sofy ity Abigail manao batisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ho aminao anie ny Tompo amen. Ivavaka isika ampifaliana no isaorana ianao ry Tompo tsara indrindro fa tanteraka ny fanindrinreto ray aman-dreny reto miombinainao amin'ny Kristy izao ny zanany naterany ary tonga anisan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra ny angatanay fiangonana dia nitehirizanao an'ity zazy teo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny azony manatanteraka ny fanekeny efa nataony teo anatrehanao homban'ny fahasoavanao anie ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonanao amin'ny fitezahana ity zazy ity. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay zany dia raina ny voninahitra ao Andriamanitra amen. Zao teny zao ny fanomezan-toky avy amin'ny Tompo ho an'ny zaza. Anaka aza matahotra hoy ny Tompo fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ianao ary hoy izahay fiangonana aminareo mivady mandehanaka tezaon'ny Tompo ity zazy ity amen. Petraka ny fiangonana ao anatin'ny fianjava-maneno anaovana ny rakim-pisaorana fa nandray zany sakramenta masina zany isika. Fianjava-maneno vitsy zay avy hatrany dia mihira ny atokopira tompona anjara.
antsika rehetra mpianakaviny finoana na tratra indray ty alady fahatelo ity araba ho andreo nandalo zavatsarotra na fitsapana na zava-manahirana ary nampitain'ny tompo tamin'izany fa araba ihany koa andreo nandray fitahina nandray fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Androany antsika dia resaka mikasika ny marary sy ny hoe sitrana. Inoko fa samy mahay ny endrika izany olona hoe marary izany tsika. Hainareo ve ny endrika izany hoe marary izany ndraiky izy? Hoe marary manahoana ny endrika olona rehefa marary? Ahoana ny paozin'ny olona marary? Manao hoe paozin'ny olona marary hoe raka izy? Tsika izy reto mba asiako manao kely rehefa reo mahay azy. Ahoana ny paozin'ny olona marary izany? Ahoana raka izy paozin'ny olona marary? Fa marary ny olona daholo izy izy ny endriny. Tsy manao an'izao. Zany marary zany a. Inoko fa tsisy marary angamba antsika tonga eto fa dia na marary aza efa nisotran'ny tompo. Fa ny olona salama, ahoana ny endrika izany olona salama zany? Ahoana? Manaova hoe endriky ny olona salama. Ny olona marary dia mitaraina hoe ay marary a. Fa ny olona salama dia manao hoe soa. Zany ny olona salama zany, soa ny olona salama. Mahazo fahasoavana, dia mba averintsika kely hoe zay soa. Sady miratra tsara amin'ny maso. Zay, soa. Ka dia aoka ho soa daholo tsika rehetra. Mirary soa tsika rehetra ary any an-trano any tsika dia mba ho soa daholo fa tsy harary a. Ary dia mivavaka ho an'izay marary tsika mba ho sitrana soa tsara ry havana malala. Fa dia izany no ifampiarabantsika indray. Amin'ny heriny anio sika raha sitrapon'Andriamanitra araka nefa lazain'ny sekreteran'ny fiangonana tamin'ny heriny a dia ao anatin'ilay antsoina hoe fetin'ny taranaka. Mbola voaheritaona moa natokavako teto izay. Ka dia tsy misy ninina hoe miova ao anatin'izany fa dia izay fafanaonareo hatramin'izay no ataontsika. Ary fa ny mampiavaka azy fotsiny amin'ity dia hoe aseho amin'io ary hita amin'ny masontsika amin'io fotoana io a reo mpanompon'Andriamanitra izay hanao batisa ny zanany, batisa fa be misa 20 mahery. Mariazy a misa eo amin'ny 20 eo a ao anatin'izay a tsy hoe raha amin'ny alahady heriny akory izany fa aseho ilay olona izay hatao an'izany. Dia amin'io heriny koa raha tsy raha tahinika sitrapon'Andriamanitra dia ny ezaka mba mety ho ataontsika amin'io dia araka ny efa voalaza sy efa nomanina satria ny fotoana moa fohy dia fohy ihany a dia hoe mba hanaovana ezaka anankiray a hifidianana synthétiseur satria tena tsy manana an'izany ny fiangonana, tsy manana antsika. Ireo dia anysampana daholo ireo amintsika ireo a ka rehefa mba manao ny azy ny sampana tsy azontsika tenena sampana hoe avelao aloha ataon'ny fiangonana io fa afaka mibata ny azy izy a anysampana daholo zany eo a dia tsy manana antsika izany. Kanefa raha mba manana ihany tsika, raha hanana ihany tsika dia miezaka tsika mba hanana ny tsara. Hanana tsara satria izany ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa nahita ny zavatra nataony dia hitan'Andriamanitra fa naninona izany ozy izy? Tsara zany. Ny zavatra tsara no mendrika apetraka aty am-piangonana, mendrika hiasana aty am-piangonana ny zavatra tsara. Hanompoana an'Andriamanitra ny zavatra tsara. Ka zavatra tsara zany no ataontsika io. Zavatra tena farany hoe mba tsara ny lazain'ny zanakitsika ireo dia hoe manodidididina ny 3 millions d'ariary eo ny tsara. Manomboka eo zany ny tsaratsara. Ny tsara e, tsara fa tsy hoe tsaratsara. Manomboka eo ny tsara ary raha mihoatra an'izay moa dia efa tena tsara koa dia samy anao tsika arak'izay nininy fotsika, arak'izay nomen'Andriamanitra antsika aza mibata zay tsy zakanao fa zay zakanao no batainao. Ary aza manao amin'ny fo izay mety hoe mifanohitra amin'izay tianao atao a ka milaza ianao hoe tsy zakako ty, tsy vity zany, aiza no avitako an'ity. Kanefa manao ihany ianao fa ataovy amin'ny fitiavana zany a fa ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ary manomboka izao tsika dia mivavaka tanteraka tsara izany ezaka mba azahoana mividy synthétiseur na amin'ny teny malagasy moa izay efa eken'ny akademia dia ny hoe vata maro afitsoka. Izany koa no anaran'izy io. Dia mba hanana tsara tsika ao anatin'izay ravana malala. Raha vao azontsika izany amin'ny herin'ny raha sitrapon'Andriamanitra dia herinandron'io amin'ny fandraisana zany tsika dia efa tendrena eto izany. Avy dia efa vidiana, azo dia avy dia vidiana, dia avy dia tendrena eto amin'ny fiangonana izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra
ny fiadanana ho an'ny olona kastany mairezitsika rehetra mahafitabe amin'ny asan'ny tompo ary mijoroa vavolombelon'ny tompo efa sitrany ianao misaotra tompoko so tsika dia miroso amin'ny fampiarabana amin'ny fikambanany mpampianatra sy ny mpanabe dia ao anatin'izany izy ireo no hiakatra ety amin'ny alitaramasina anatanteraka izany hiranganareo ay tsy mihiranareo eny ary mitsangana ary tompoko alakilakytsika ary sotra n'Andriamanitra lehibe isika ry havana noho ny nanomezany izao fotoana izao indray entina hitondranam-bavaka ny fikambanan'ny mpampianatra sy ny mpanabea eto anivon'ny fitandremana salema vaovao ary dia misaotra ny barao-mpiangonana ihany koa izay tarihin'ny ray aman-dreny mpitandrina amin'ny fametrahana ny izao fandaharam-potoana izao tao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny fiangonana misaotra indrindra ny rafa mandraitra ny fiangonana ray manontolo izay nankatoa izao fitondranam-bavaka ny fikambanan'ny mpampianatra sy mpanabe eto amin'ny fitandremana izao misaotra ihany koa ireo ao anatin'ny firaisan'ny sampana rehetrarehetra dia ny sampana sy ny fikambanan'ny mpanabe rehetrarehetra izay nifanohana tamin'ny asa rehetra izay natao hatramin'izay ka hatramin'izao ary mbola nahatanterahan'ny fikambanan'ny mpampianatra sy mpanabe ny asa izay niantsoroany hatramin'izay ka hatramin'izao teto amin'ny fiangonana inona moa ny asan'ny fikambanan'ny mpampianatra sy mpanabe eto amin'ny fiangonana ny fikambanan'ny mpampianatra sy mpanabe dia tena manao ny asa fanabeazana tokoa eto amin'ny fiangonana rehefa nahatsapa ny mpitandrina teo aloha fa nisy maromaro ireo tanora izay niditra tao amin'ny fianarana katekomenina kanefa mbola tsy mahay mamaky teny sy manoratra dia niantso ny mpampianatra sy mpiasan'ny fanabeazana teto amin'ny fiangonana izy mba hanatanterahana izany fampianarana mamaky teny sy manoratra izany amin'ny olo-dehibe ary dia teraka teo ny natsoina hoe fikambanan'ny mpampianatra sy mpanabe dia nanatanteraka tokoa izahay izany fampianarana tamin'ny famaky-teny sy manoratra izany tamin'izany fotoana izany tsy nitsahatra teo nefa ny asan'ny fikambanana ny mpampianatra sy mpanabe fa mbola nitoy ary dia tsy mitsahatra izay ny manome toromarika ho an'ny zanaky ny fiangonana izay manala fanadinana rehefa tonga ny akatoky ny fanaovana ny fanadinana eo amin'ny fanadinam-panjakana indrindraindrindra ary dia mbola misahana ihany koa zahay amin'ny fitazana ny zanaky ny fiangonana miaraka amin'ny ray aman-dreny tamin'ny alalan'ny nanaovana ny antsoina hoe école des parents nefa moa dia nitsahatra izany satria vitsivitsy ihany ireo ray aman-dreny izay tonga tamin'ny fanaovana izany teo am-piandohana ary dia nitsahatra taty aoriana fa kosa ny fanomezana toromarika ny ankizy mialohan'ny fanadinana sy mandritra ny taom-pianarana dia tsy nitsahatra ary tsy nitsahatra ihany koa ny fampianarana ny famaky-teny sy manoratra dia mbola mandray anjara ihany koa ny fikambanan'ny mpampianatra sy mpanabe ao amin'ny adidy eto amin'ny fiangonana na eo amin'ny fanorenana izany na eo amin'izay adidy rehetra sahan'ny fikambanan'ny ao amin'ny firaisan'ny sampana dia manatanteraka izany ny mpampianatra sy mpanabe ary dia ankehitriny zahay dia mbola
milaza amin'ny fiangonana ihany fa dia mbola azoto anatanteraka ireo adidy rehetra izay tokony hosaninay indrindraindrindra ao anatin'ny firaisan'ny sampana saingy androany kosa dia mamelay ianareo anay mba tsy hitodika amin'izany zay androany fa mba hitodika amin'ireo zanatsika izay afa-panadinana ka ireo izay afaka CPE zay efa nisoratra anarana dia hozarainay fitaovam-pianarana androany efa fanaonay ihany zay isaky ny miditra ny sekoly fa nataonay ho an'ny zanaky ny sahirana zay nisoratra teto amin'ny fiangonana fa androany kosa dia ho an'ny afaka CPE rehetrarehetra zay nisoratra anarana no anatanterahana izany ka ianareo zay efa nisoratra anarana dia rehefa mirava amin'ny fiangonana dia ao amin'ny akantsika no mizara ireo fitaovam-pianarana ireo rehefa mirava ary dia mbola manatitra ny fisaorana hatrany hatrany zay amin'ny fametrahan'ny fiangonana rehetra manontolo amin'ny fiaraha-miasa dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra misaotra indrindra tompoko. Ivavaka ho an'ny fikambanany mpampianatra sy ny mpanabe sika ry havana. Tsangansika ivavaka. Mijoro eto anatrenao zay tompo mivavaka ho an'ireto havanay malalanay reto izay manana andraikitra goavana eo amin'ny fiarahamonina ao amin'ny fiangonana fa manabe olona mampitombo ny olona amin'ny maha olona azy manefy olona tsara olona mendrika arak'izay nanovan'Andriamanitra azy. Misaotra anao zahay ny amin'ny fisiny zany fikambanana zany isaorana ianao ny saina nomenao ny mpanomponao zay mpitandrina efa lasa nodimandry ary nanangana izany fikambanana zany. Isaorana ianao ny tolo-tsaina nomenao ny fiangonana na ny ekena hanao zany ary isaorana ianao fa manana mpampianatra sy mpanabe maro zay koa dia toy ny manana fitaratra maro koa zay ahitany zanakay ny taranakay ny fiangonanao fa mendrika izy satria mpanompon'Andriamanitra. Petraka eo am-pelatananao ny hoavin'izany fikambanana zany ny asa mbola ataony ary ny andraikitra eo antsorony amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Petrakantsika ry havana. Fivaliana ry havana no ifampiara-batsika amin'izao aladin'ny mpampianatra sy ny mpanabe zao. Falysika satria manana izany fikambanana zany eto fiangonana. Ny tsy manana aza moa maniry anana maika fa no nomen'Andriamanitra zany. Isaorantsika n'Andriamanitra zay tolo-tsaina nomen'ny mpanompony na ny mpanompony mpitandrana zany na ny itsika mpanompony fiangonana na azahoana nanangana an'izany fikambanana zany. Fa raha misy fikambanana za tsy miteny hoe tsy ilaina akory ny sisa rehetra fa raha misy fikambanana tokony asa mafy amin'izao fotoana izao dia ny anareo fikambanany mpampianatra sy ny mpanabe. Fa raha misy olona tena ilain'ny fiarahamonina za tsy hoe tsy ilaina akory ny sisa rehetra akory tena ilain'ny fiarahamonina ary tokony hanao ny asany dia ny mpampianatra sy ny mpanabe. Ity ny tena marina dia sahirantsika amin'ny lafin'ny fanabeazana, amin'ny lafin'ny fampianarana, amin'ny lafin'ny fitezana ny zanakitsika. Tsy hoe izy ireny akory ny maditra, tsy ny ankizy akory ny maditra, fa ny zava-misy iainana amin'izao andro misy antsika izao dia tena vanim-potoana manahirana ary sarotra amintsika no mifehy azy. Ny teknôlôjia, ny fahasarotan'ny fiainana, ny zavatra maro samihafa mitranga eo amin'izao fiainana izao ka dia miarahaba anareo zay ary makasitraka anareo tamin'ny ezaka rehetra nataonareo ho an'ny fiangonana, ho an'Andriamanitra ary ho voninahitr'Andriamanitra zany. Ary mbola mangataka aminareo zay anao zay azonareo atao fa tsy fa tapotra akory ary mbola tsy tapotra akory ny olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Afatantsika fa eto amin'ny firenentsika dia mahatratra any amin'ny 700 any zao na rehefa miakatra kely ny tahan'ny olona zay tsy mahay mamaky teny sy manoratra ka na any amin'ny toerana zay verina hoe tsy misy an'izany aza dia misy
misy daholo sahirana betsika ny katekomenina ao a ny sampana samy hafa mety samy isy an'izany daholo a ka dia mamengavy anareo zay mangataka aminareo zay a toizo zany asa fanabiazana ho amin'ny famakiana-teny sy manoratra zany a ary misaotra an'andriamanitra efa manana anareo manana fitaratra zay tsisy zao ngena ny fiakanjo aza dia mila olona modely mila manequin hoe manequin resako zany tsy le lasbika lesahana ary amin'ny lamody aria fa mila manequin hojereniny ankizy hoe takininina zany olona mendrika zany a amin'ny fitafiana amin'ny fiteny varazava dia fanabe dia mora oentina mora lamina araka asitrananareo zany a dia mareza tompoko a favaka ho anareo ny fiangonana ary mandray tananareo zay amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo ho marika fa mifampaherisika mareza tompoko. eny ry havana dia manantitra ny fiarabana ho antsika mpianakavin'ny finoana amin'izao alahady fahatelo izao. Manantitra ny fiarabana koa ianareo mpiandry izay tonga miara mivavaka aminay eto a manao ny asa fampaherezana ary dia isaorana indrindra ianareo amin'izany asa izay efa nifidianan'ny tompo anareo izany mampahery ny mpiara mivavaka aminareo. Dia mankasitraka indrindra ny tompo ane amaly fity anareo. Manantitra ihany koa ny fiarabana ho anareo mpampianatra sy mpanabe izay efa netindray mandreny mpitandrina teo a tsy misy ho amafisina tso fa dia sarotra ny asa fanabeazana sy ny fampianarana amin'izao andro iainantsika izao a dia mahereza indrindra ianareo amin'izay efa niatson'ny tompo anareo ihany koa. Amin'ny sabotsy 14 septambra ho avy zao a ny fandraisan-tanana ny mpitandrina raha-piambalanjara fidson etsy amin'ny FJKM andotapelaka fifankatiavana. Izy moa dia fantatsika loatra fa mpitandrina délégué teto amintsika izany ray aman-dreny mpitandrina izany. Amin'ny sabotsy 2 oktobra ihany koa amin'ny 7 ora sasany ny fankalazana ny 17 taona ny FJKM Ankadivory Finoana izay fiangonana miara-mandroso amintsika dia misy ny asa sy ny fanampiana izay ataontsika amin'izany fiangonana izany satria dia fiangonana miara-mandroso amintsika izany fiangonana izany. Amin'ny alahady heriny anio efa enikentsika ihany angamba amin'ny fampelezam-peo ihany a. Amin'ny alahady heriny anio ariva amby 2 sasany no tanterahana ery amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny fanolorana sy ny fametrahana amin'ny andraikiny ny filohan'ny FJKM vaovao izay fantatsika loatra dia asaina isika anatrika izany satria fotoan-dehibe ho antsika FJKM izany. Fa ho an'ny diakona kosa tonga dia lazaiko eto fa diakona tompon'anjara dia antsoina satria dia mila diakona zareo amin'ny fotoan'io alao ny fanatazan-drakitra sy ny fanasan-drakitra dia tsika efa malala ny fandaminatsika rehefa misy ny tahakandreny fivoahana ivelany dia miomana ao amin'izay zany tsika fa mba mandefa solotena fotsiny sika izay tompon'anjara amin'ny fotoan'io ny sabotsy 14 septambra amin'ny 7 sasany ao amin'ny Palais des Sports any mba mandefa solotena isika fa misy ny fandaminana izay ho atao mahakasika an'izay. Zay zany ho an'ny diakona sy ny loholona iny. Filazana fanamasinam-panambadiana ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anaken'ny tompo
ianareo lehilahy tiavany vadinareo tahaka ny tiavany Kristiny fiangonana ka nanolorany tenany hamonjy azy. Raha matosy Andriamatoa raha Vaoarinoro Jacqueline, raha Tierson Dieudonné, raha Vanirina Lalarinoro, Andriambola Nirina, Jeannot Élisée, Ramamy Aimé Angeline, dia faly mampandray antsika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany raha Tierson Tsiry Vahatriniaina sy Ramamy Nirina ery Lucas Jenny izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika amin'ny sabotsy 8 oktobra amin'ny 7 ora sasany eto amin'ny fiangonantsika izy io no atao. Dia mahakasika an'izay fanamasinam-panambadiana izay dia misy moa fiofanana izay atao dia ireto zany mba hampitaitsika raha eo moa ny anareo dia mare raha tsy eo anareo dia ny fianakaviana mba mampita azy amin'izao afatra izao ny fiofanany ireo atao mariazy azafady ireo atao mariazy satria misy mariazy eto amin'ny fiangonantsika ny 8 ny 15 22 oktobra zany lazaiko zany dia ny 5 novembre. Ireo mpanambady ireo zany miofana isaky ny talata riva amin'ny 5 amreto daty reto ny 20 27 ary ny 4 27 moa zany mois de septembre fa ny 4 mois d'octobre izy io isaky ny talata avy ireo daty ireo amin'ny 10 ora riva. Dia ilay fiofanana farany le 4 octobre io zany miaraka amin'ny vavolombelona io fiofanana io. Zay zany mba mitadidy kely an'izay sika mba hampitao amin'ny havatsika raha ohatra izy tsy eo. Rehefa mirava ny fanompoam-bavahana dia mba mijanona avokoa ianareo zay le atao batisa sy mariazy faobe amin'ny alahadiny sampana fifoazana mba mijanona daholo indray zany ianareo rehefa mirava ny fanompoam-bavahana. Ny sekolelady dia niditra androany fa amin'ny heriny dia efa tsy mianatra isika satria miditra misivy noho ilay fandaram-potoana aladin'ny taranaka eto amintsika. Dia mba mampiresie antsika ray aman-dreny ndray teo zao mbola vitsivitsy any ny ankizy mbola eo ampandaminana moa fa dia asaina isika ray aman-dreny tena mba ampianaro sekolelady ny zaza efa teneniko tety any tamin'ny heriny fa efa sarotra zao mitaiza zanaka mananatra zanaka zany efa tena sarotra be eo antsika ray aman-dreny na noabolantsika rehefa misy manova mihitsy ianao raha miteny mba arao ihany ny anadray aman-dreny fa tsy hainareo nga le anadray aman-dreny hoe ny anadray aman-dreny eny tony tsy pakombala mahavo mahafaty tsy mahavo mahafanina fa rehefa tenenanao an'izany izy toy zay mahavo tsy mahavo zay fotsiny ny azy dia sarotra ho antsika farafaratsiny rehefa miteny sika fa raha mianatra sekolelady izy mba hainko ny sitrapon'Andriamanitra hoe tsy mety ene zany ataoko zany dia zay nitarihanantsika ray aman-dreny hoe ampianaro sekolelady ny zanantsika. Ny vokovokomanga dia mampandray antsika fiangonana fa ho any amin'ny FJKM Makazomanga raha riva tahak'izay koa ny farafisoratana anarana amin'ilay fitsangatsanganan'ny sampana vokovokomanga. Sampana vokovokomanga ihany no mitsangatsangana amin'io fa tsy ho an'ny fiangonana akory izy io dia raha riva ny farafisoratana anarana ho an'ny mpikambana zany diakona mpiano sampana ianareo zay ao anatin'ny vokovokomanga rehetra zany dia amin'ny sabotsy io fitsangatsanganana io amin'ny eninora maraina ianareo no miainga eto amin'ny fiangonana. Ny arela dia eny amin'ny FJKM Betafo Fanavozana raha riva ihany koa. Mba mijanona ny Brown Deacon sy ny chef de groupe rehetra rehefa aveo aorinan'ny fivorian'ny mpievitra rà satria dia alady fahatelo an'io dia misy ny fivorian'ny mpievitra rà ny fiangonana. Aorinan'izay zany ianareo vao mijanona. Amin'ny herinan'io efa nambarandray aman-dreny mpitandrina teo ny fandaran'ny fiangonantsika aladin'ny taranaka ny zavatra ho atao amin'izy io ny fampisehoana ireo zay atao mariazy sy batisa faobe fanambaranteo fa ny anankiray izay efa niteneny teo dia amin'io mba hanaovantsika hiezaka clavier ho an'ny fiangonantsika indray mpandeha ihany rehefa aveo zao izara valopy taloha na le valopy ihany ary le valopy tsotra reny no natao amin'izay ezaka izay
satria dia hoe mba samba mandray anjara avokoa isika rehetra araka ny tenena teo hoe rehefa nantanindreo zanatsika ireo mpitendreo dia hoe eo amin'ny 3 millions d'ariary eo mba mahazo mendrika ny fiangonana. Dia eny ary enjehantsika izay raha mahazo ambonin'izay moa arahaba soa arahaba tsara mividy tsaratsara kokoa, fa raha tsy azo moa dia hita eo ihany izay anaovana azy mividy izay sahazy eo fa mba entanisika mba hifandrombay le valopy rehefa avy eo. Dia amin'ny heriny izay mbola tsy nahazo dia mbola zaraina dia averina amin'io alahady io ihany, tsisy hoe miandry amin'ny fandraisana fa tonga dia zaraina eo dia averina amin'io alahady io ihany. Zay le mahatonga azy hoe iny le mandeha io ihany, tsy miverimerina amin'io tsika fa dia ataontsika mba tsara izy io satria dia raha mijery mba manalova ngenareo amin'ity clavier jereny eto ity any fifoazana io fa jereo fa efa visy be anankiroa mitanan'io, ny sisiny anankiroa tsy zara roa io clavier io, visy be anankiroa mitanan'io eo satria io mandeha makatsy mandeha makaroa roitina makatsy roitina makaroa faran'izy vaky. Dia rehefa kelikely io raha lany tendrena amin'io dona avoaka an'io farany. Dia zay zany mba manao an'izay ezaka kely zay isika amin'ny heriny anio. Ny farany dia ho tanterahana amin'ny alahady heriny anio ihany koa ny fanaovam-beloma ny mpitandrina stagiaire teto amintsika efa mivoaka ho mpitandrina moa izy andeha monjy ny toerana izay nanendrena azy izy dia manao an'izay fanaovam-beloma izay sika. Efa misy moa araka ny fantatry ny sampana sy ny fikambanana koa zany efa misy natokanareo azy ho amin'izany dia rehefa avy eo tsika moa mivory mahakasika an'izay. Amin'ny 7 zany tsika miditra amin'ny alahady misy ny fandraisana fanasany tompo zany lazaiko izany sy ny fanehoana ireo olona izay nambara teo. Fa raha izao dia ianao no hitarainako Jehovah ary ny fitiavanao ary ny fivavako tonga eo anatrehanao noho ny maraina, misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny famindrapony omeny isan'andro dia raina mandrakizay ny anarany. Manolotra vola 60 000 ariary 20 000 ariary avy W sampana fifoazana sampana tanora kristianina mangataka ny hira mamikondrindra Jesoa. Noho ny fahafahako fanadidina baka dia faly manolotra 10 000 ariary ho an'ny sampana sikolelady mangataka ny hira Ariela aiteofona Kristy. Misaotra an'i Jehovah ny fanahiko ary izay rehetra taratiko, misaotra ny anarany masina, misaotra ny tompo tamin'ny fahafahany zanako fanadinana ary ny nahatratrarako ny tsingeritaona nahaterahako manolotra vola 5 000 ariary ho andray aman-dreny mpitandrina mangataka ny hira amin'ny FFPM 20. Manompon'Andriamanitra iray manao arak-pisaorana manolotra 15 000 ariary ho andramatoa telo mianaka. Midirany Jehovah miantsony anarany, mahatserovany asa mahagaga izay nataony dia ny fahagagany sy fitsarany vavany noho ny fahasoavana izay rotsak'Andriamanitra amin'ny fiainanay. Anisan'izany ny fahafahana fanadinana sefala sy ny fanadinana ara-panjakana manolotra vola 130 000 ariary dia 20 000 ariary avy ho an'ny mpitandrina ramatoa telo mianaka W Tsangambato, 10 000 ariary avy mpiasa am-piangonana AFF ary 5 000 ariary avy sekolelady Sampaty Tanyketsa Vokovokomanga sampana la kristianina ary ny fikambanan'ny mpitoroteny sy katekista. Dia mangataka vavaka ho an'ny ankohonanay sy ny hotoyan'ny fianarana. Dia mba fiangaviana ry havana ianareo izay manana anjara amin'ireny rakim-pisaorana sy voady ireny dia mba alay vao aminay eo ambony ndrea fa lasa izay no mitady ianareo eraky ity fiangonana ity eraky ny tokotany dia lasa sahirana be izay mba fiarah-miasa tsotra tahaka an'izay no iangaviana amintsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.